Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray andro i Ralph Ershain, lehilahy anglisy malaza sady mpitondra fanjakana ambony, dia nandahateny ka nanazava izay voalaza ao amin'ny Lioka 9:20 ny 7:7 manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Izao no fanazavana nataony. Raha mahita alika manaraka orian'ny olona roa lahy miara-dalana ianareo, dia tsy ho fantatra velively ny tompony io alika io amin'izy roa lahy. Nefa raha misara-dalana izy roa lahy, dia ho fantatra miaraka amin'izay ny tompony, satria tsy maintsy ny tompony no arahany. Toy izany koa isika olombelona. Samy eo anoloantsika Andriamanitra sy izao tontolo izao sy ny fiainan-dratsy eo aminy. Sarotra ny ahalala izay topontsika, na Andriamanitra na ny fiainan-dratsy eto amin'izao tontolo izao. Andraso anefa fa samy antso antsika hanaraka azy avy, na Andriamanitra na izao tontolo izao. Raha Andriamanitra ary no tompontsika, dia tsy maintsy hanaraka ny baikon'Andriamanitra ny an-danitra isika, ka tsy maintsy hohity eny amin'ny toetrantsika sy ny fiainantsika eny ny mahampanompon'Andriamanitra antsika. Fa raha izao tontolo izao kosa no tompontsika, dia tsy maintsy ny fahafinaretany nofo ny zava-dehibe indrindra amintsika. Izany no fanazavan'ity mpandahateny malaza ity. Mazana tokoa no sarotra ny manavaka ireo olona izay milaza ny tena no olon'Andriamanitra sy ny olona izay mankafy ny fiainan'izao tontolo izao. Na ho ela nefa na ho aingana, dia tsy maintsy hiavaka ihany izy ireo, na eo amin'ny fomba fiteniny na eo amin'ny fomba fiainany. Ary ianao, inona ny mampiavaka sy ahafantaran'ny olona anao eo amin'ny fiainanao isan'andro? Ny faniriana ihary dia ny ahatonga anao ho tena mpanara-dia an'Andriamanitra marina. Tarika le ardia. La
fitisika tafitisika ilay feo fanantenana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. No manin'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feo fanantenana ho anao. Efa mba nametraka fanontaniana tamin'ny tenanao ve ianao hoe inona no mitranga aorian'ny fahafatesana? Efa natahotra ny ho fato ve ianao? Inona no ampianarin'ny Baiboly mikasika ny fiainana aorian'ny fahafatesana? Mety anaitranao angamba ny valiteny omen'ny Baiboly. Iaraka maly ireo fanontaniana ireo sika ao anatin'izao fanalana saro ny faminanian'ny Baiboly izao. dia fifaliana ho ahy hatrany ny miaraka aminao anatin'ity famelabelarana mitohitohy ity mikasika ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Iliandry amin'ny tantsoa no miaraka aminao eto manasanao mba aharitra hatramin'ny farany. Raha voamarika ao dia efa hisasaka sady ny fiarantsika mianatra mandeha be ny fotoana. Mbola tsy tara akory
ireo rehetra izay tsy afaka nanaraka nyity famelabelarana ity fa mbola azonao atao tsara ny miaino sy maka maimaim-poana ireo lesona rehetra efa nandeha teo aloha. Miangavy ianao izay aza mihafahafa mihitsy fa raharoto ny fotoana mbola hafahanao miaino an'izany, fa anampy ianao hahalala bebe kokoa ny marina voarakitra ao anatin'ny Baiboly izany. Hanampy ianao be dehibe tokoa izany mba hahita ny hevitr'ireo faminaniana voarakitra ao anatiny, izay miseho miharihary ary tsy nisy mbola tsy tanteraka izay voalaza ao anatiny. Indrindra ampafantatra anao mazava tsara ny lalana izoranyity tany ity, ny hoaviny. Zava-dehibe izany, zava-dehibe ho an'ny fiainanao sy ny olona rehetra mifanerasera aminao izay tokony izaranao an'izany. Ka azonao atao tsara izany ny mijery an'ireo fandarana efa nandeha rehetra ao amin'ny site na ny roy izay omenanao feofanantenana.org feofanantenana.org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Azonao jerena koa izy ity ao amin'ny site awr.org awr.org. Azonao jerena tsara koa izany ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny ity page ity AWR feo ny fanantenana, izay no anarany, AWR feo ny fanantenana. Ary rehefa vita ny famelabelarana rehetra dia azonao atao izay tsy manana fahafahana miditra amin'ireo roy na adresy ny mena ireo, azonao atao tsara ny maka an'izany aty aminay maimaim-poana amin'ny alalan'ny carte SD. Mitondra carte SD ianao dia atsofoka ao ireo fampianarana ny famelabelarana rehetra ilainao ary zaraina maimaim-poana. Fa rehefa mahazo maimaim-poana ianao dia mizara maimaim-poana ihany koa. Be dehibe ny fanampalalana ahafahanao manohy ny fianarana maimaim-poana ao anatin'ireo roy izay nomenainao teo. Ary mino fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitondra hery vaovao, aim-panahy vaovao anao ny fandarana rehetra efa narahanao teto. Niarahantsika nianatra mazava tsara teto fa tsy misy pirofo ara-Baiboly milaza ny nanovana ny andron'Andriamanitra avy amin'ny sabata andro fafito ho amin'ny alahady andro voalohany. Ny tantara dia manamafy an'izany mazava tsara fa nampiraisy ny ngiahy Constantin amperora Romanina tamin'ny fotoan'androny ny fivavahana amin'ny masoandro sy ny kristianisma teo ambany faneva ny fivavahana alahady, izay fivavahan'ny mpanompo sampy mpivavaka amin'ny masoandro tamin'izay fotoan'izay. Asa raha voamarika ao fa ny zavatra sarobidy rehetra dia misy misandoka foana. Tsarofo fa ny fahamarinana ara-Baiboly rehetra mihitsy dia nanaovan'ny Satana fisandohana avokoa. Azonao tetezina mihitsy ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly fa hamorona ny Satana fisandohana avokoa. Zao nefa no aoka tsy ho adinontsika mihitsy. Mitovy amin'ny toetra an'Andriamanitra ny lalàny, tsy miova mandrakizay. Isika no miovaova mandrakariva. Dia apetraka foana ny fanamariana, fa ny tanjontsika eto ny atonga antsika alalan'ny marina dia izay. Tsy manana olona atao fahavalo isika. Satana ihany ny fahavalontsika. Isika rehetra dia natao ifanampy, ifampitantana na avy amin'ny finoana inona na avy amin'ny finoana inona, na olona tsy mivavaka tsy mino an'Andriamanitra aza dia nandatsahan Jesosy ny rany avokoa. Ka isika rehetra, olombelona rehetra tsy ankanavaka, dia natao ifanampy alalan'ny marina. Isika rehetra dia tsisy marina na iray aza, Andriamanitra irery no marina, ary izy ihany mametraka ny atao hoe fahamarinana. Ka ho antsika rehetra izay mangetaeta ny fahamarinana, mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia natao ho anao tokoa izao fiarah-mianatra izao. Hiditra amin'ny lohahevitra vaovao indray isika. Anio dia ho hitantsika fa izay noho ny olona mikasika ny fahafatesana dia izy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainany, ary tsy eo amin'ny fiainany ihany fa mitoe-zavatra iseho amin'ny andro farany. Mahita fanantenana ny ankoatry ny fasana ve isika? Inona no mitranga rehefa maty ny olona? Ny fanontaniana rehetra momba ny tena toetry ny olona rehefa maty
dia voavaly mazava ao amin'ny baiboly avokoa tsy misy mampisalasala ary inoko fa ahalinanao zany dia hiaraka hivavaka isika. ray malala any an-danitro mpanjaka ny fonay mpanjaka ny voary rehetra mamela ny eloko raha izaran'izao famelabelaranyizao amin'ny alalan'ny feo ny fanantenana foany ny mety hoendriky ny fizahozahoana rehetra ato amiko mba ahafahany fanahinao miasa amin'ny alalako hosory amin'ny teninao ny molotro misaotra noho ny fahamarinana ao amin'ny teninao satria afaka miantehitra aminao zahay tianao zahay amin'ny anaratsoan Jesosy. Amen. Ono aho efa nahita olona teo ampialanay na venao na koa efa niatrika ny fahafatesany zaza anankiray raha toa ka efa nampisaraka anao sy ny olo-tianao ny aiza ny fahafatesana dia mety nanontany teny ianao hoe ohatr'izany foana ve ny fiainany velony sika dia maty dia ahoana ny toyiny hatramin'ny nanontany olombelona dia nandavaka tao am-pontsika olombelona ny tsingery ny fiainana sy ny fahafatesana soa ihany fa tsy namelantsika ho very mandrakizay ao anatin'ny fahafatesana ilay Andriamanitra namorona antsika fa nanao pilanina hamonjena antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia natonga antsika ho afaka manana fotoana indray ahavelomana mba hiverenana aminy hibebahana ka na tsy maintsy handalo fahafatesana azy indray andro any satria nanota dia mbola ho azo antoka ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izay rehetra nanaiky ny famonjena natolony. Mbola hiverenantsika ny amin'izay miaraka amin'ny porofo ara-baiboly hatrany. Anio dia ho hitantsika fa ny baiboly ny mamany zava-miafy ny fahafatesana. Aseho ny baiboly ny marina tsy misy mampisalasala mikasika izay mitranga rehefa maty ny olona ary ataony miariary ny laingana fafy ny satana momba an'izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:1-12. Efesiana 5:1-12. Ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa leo mananatra an'izany. Azo antoka ny porofo omeny Jesosy ao amin'ny baiboly ahatonga antsika tsy haminaviana na hisalasala. Azo atao tsara ny mifototra tsy amin'ny aya amin'ny fahamarinana madio ao amin'ny baiboly. Dia izao miangavy ianao mba hanala ambavaka mangina reo hevitra efa mbana meloa na sitrika tao an-dohantsika tao momba ny resaka fahafatesana. Eny na hiverinao marina izany na tsia fandao samy hamela malalaka tsara ny tenin'Andriamanitra hiteny amintsika hampianatra antsika. Raha toa moa ka efa mifanaraka amin'izay lazainy ny fahalalanao dia namafy an'izany ny tenin'Andriamanitra fa raha sanatria mifanohitra amin'izay voalazany dia samy manetry tena hanaiky ny marina izay lazainy ao. Fantatro fa na kristianina na tsy kristianina dia samy manana ny fomba fijeriny momba ny maty. Ao ireo mino fa misy ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana, izany hoe rehefa maty ny olona dia tsy maty tanteraka fa lasa miverina any amin'ny vatan'olona hafa na any amin'ny biby. Misy indray ireo nino fa ny fahafatesana ny farany raha tsy misy fiainana ankoatran'izay. Raha manontany ny akabiazan'ny kristianina ny amin'ny fahafatesana ianao dia ilaza izy ireo fa misy olona manana fanahy makany an-danitra na makany mielo rehefa maty. Ny sasandray dia mino ny fisiany ny afo fandiovana sy ny sisa. Dia inona ihany ny marina zany? Miandra ny fananganana ny maty ve ireo matory ao am-pasana rehefa miverina Jesosy sa efa ny an-danitra ny maty? Raha lazaina fa efa ny an-danitra indray izy ireo, moa ve manana maso ny fanahy, afaka miteny ve izy, manana vava na sofina ve izy? Raha manana n'izany rehetra izany ny fanahy ary azo atao ny mahita azy ireny any an-danitra, nahoana ny fanahy no hiverina ao anaty vatana indray? Izany rehetra izany no mahatonga ny fiheveran-diso
mampisavoritantsaina ny maro dia vaka ny sain'ny olona amin'ity loha hevitra momba ny maty ity. Tsy mety maty ve ny fanahy sa misy fananganana amin'ny maty? Raha tsy mety maty ny fanahy dia afaka makany an-danitra na any amin'ny afobe avy hatrany ve ny olona rehefa maty? Raha tsy mety maty ny fanahy dia afaka miresaka mivelona ve zany ny maty? Ny ady hevitra rehetra momba ny maty dia miodikodina amin'ny hoe tsy mety maty ny fanahy rehefa maty ny olona. Zany tokoa ve ny marina sa omenantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany zany hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Ny teny baikotsika no hanome ny valiny. Raha ao amin'ny baiboly dia ahoana? Ekeko. Fa raha tsy ao anatin'ny baiboly dia laviko. Indray andro dia nisy zazalahy kely nandehandeha teny amin'ny fasana dia nahasarika ny masony ny vato-pasana anankiray ny soratra hoe ry sakaiza, nijanona rehefa mandalo ianao, tahaka anao zao aho taloha, nefa tsy ho ela dia ho tahaka ahy ianao, koa miomana anaraka. Rehefa avy namaky an'izany ilay zazalahy kely dia nalainy ny pensily hazo tao am-paosiny ary nanoratra teo amin'ilay vato-pasana izy hoe tsy faly anaraka anao aho, mandra-pahafantatro izay nalehanao. Ny olona rehetra dia samy tia halala hoe makaiza ny olona rehefa maty. Ny baiboly dia manome valiny azo antoka, tsy milaza fotsiny zavatra mitranga aorianany fahafatesana izy, fa maneho ny fomba hiatrehanan'izany miaraka amin'ny fanantenana azo antoka. Inoko fa alinanao ny alalan'izany. Dia manome torohevitra anao foana izay hoe hamarino tsara ao amin'ny baiboly ny zavatra rehetra renao eto, fa aza malaky mino izay rehetra renao sy jerenao na aviaiza na aviaiza mihitsy. Hamarino ao amin'ny tenin'Andriamanitra foana. Ataovy izay atonga anao azo antoka ny fahamarinana izay hinonao. Ny toko voalohany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika ny amin'ny olona anankiray be voninahitra dia Jesosy zany, satria tonga nofo tahaka antsika izy mba hahafahany mamonjy antsika. Jesosy ilay mitafy akanjo fotsy mamiratra, manana maso tahaka ny lelafo, ary izy mihitsy no manambara ny tenany ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany 1:7. Apokalipsy toko voalohany 1:7 manao hoe lay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Amen. Sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Jesosy, ary izy rery ny manana ny fanalahidiny fahafatesana ry mpiara-mianatra amiko. Tsy misy afa-tsy izy. Raha misy milaza ho manana an'izany dia mpandainga. Nandresy ny fahafatesana Jesosy ary manana ny fanalahidiny fasana. Ny mpino rehetra izay maty ao amin'i Jesosy dia afaka manantena ny fananganana azy amin'ny maty amin'ny fotoana hiavian' Jesosy indray eny amin'ny rahony lanitra. Misy olona manontany hoe inona no ampianarin'ny baiboly momba ny fanahy tsy mety maty. Andeha hiverina any amin'ny Genesisy ao amin'ny herinandro ny famoronana isika. Hitady ny valiny hoe inona no mitranga rehefa maty ny olona. Raha mazava amintsika mantsy izay nitranga tany amin'ny famoronana antsika dia ho fantatsika ny zavatra mitranga rehefa maty ny olona. Sa tsy zany? Hoy ny baiboly eo amin'ny Genesisy 2:7. Genesisy 2:7. Ary vovotany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary nofofoiny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Mario tsara reto fezateny telo lehibe reto. Vovotany no namoronan'i Jehovah ny olona, nofofony fofonaina mahavelona avy aminy dia tonga olombelona izy. Milaza ve ny baiboly fa nametraka fanahy tsy mety maty tao amin'ny Adama Andriamanitra? Tsy milaza an'izany izy, fa asehony kosa ny raikim-poy namoronana antsika olombelona. Vovoka ampiana fofonaina avy amin'Andriamanitra manome olona velona. Azo lazaina koa hoe singa avy amin'ny tany ampiana fofonaina avy amin'Andriamanitra mira olombelona, nanome olombelona. Ny mifanohitra amin'izay zany ny atao hoe olona maty, vovoka hanalana
na ampisarahana amin'ilay fofonain'andriamanitra mira olona maty. Sa tsy mazava zay? Tsy manaraka n'ilay fofonain'andriamanitra izay namelona azy akory ny maizy an'ilay olona rehefa maty izy, fa miverina madiodio any amin'ilay nanome azy fotsiny ilay fofonaina, tsy misy fangarony. Zao nolazay ny ten'Andriamanitra mazava momba an'izany ao amin'ny Mpitoroteny 2:7. Tadidio tsara ity andininy ity. Mpitoroteny 2:7. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ny fanahy izay resahana eto dia ilay fofonaina. Aka ohatra isika ary, raha mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny foibe mpanome herinaratra ny radionao, dia maty rehefa tapaka ny herinaratra, sa tsy izany? Miverina any amin'ilay foibe mpamatsy herinaratra fotsiny ilay herinaratra, tsy misy fangarony. Dia tahaka an'izany koa isika rehefa maty, miverina any amin'Andriamanitra nanome azy fotsiny ilay fofonaina, tsy misy fangarony. Fa nahavelona anankiray midika olombelona anankiray. Nanjary vatana velona Adama na olona velona. Tsy manana fanahy aho fa izano fanahy voary velona, olona anankiray dia tahaka an'izany koa ianao. Ny dikateny malagasy koa moa mikasika ny hoe fanahy dia mahatonga ny olona ho diso fandray ny tenin'Andriamanitra. Satria adikatsika malagasy hoe fanahy avokoa na ny toetra, ohatra hoe ratsy fanahy na tsara fanahy. Antsointsika hoe fanahy koa ny fofonaina avy amin'Andriamanitra. Antsoina hoe fanahy koa nefa ny fanahy masina, sy ny sisa. Ny olona anankiray velona nefa dia antsoina koa hoe fanahy. Tiantsika ny afantatra hoe inona ny olona. Tsy mety maty ve sa misy singa tsy mety maty eo aminy ary maritra mandrakizay? Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 7:4. Ezekiela 7:4. Indro ay ny fanahy rehetra. Ny olona rehetra zay no heviny amin'ny teny anankiray. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zay midika tsotra hoe ny olona izay manota no ho faty. Ambaran'ny Baiboly fa ny fanahy velona no ho faty satria lasa mety maty izy vokatry ny fahotana. Ny olona velona no ho faty satria lasa mety maty izy vokatry ny fahotana. Rehefa maty ny olona anankiray dia maty ny fiainany, ary azo ampifahmadiana tsara ireo teny telo ireo. Zao no vakitsika ao Maty 5:15 sy 5:20. Fa na iza ny te hamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Fa inona moa sy ho azony olona raha mahazo an'izao tontolo izao kanefa very ny ainy, ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy? Ka ny hoe mety maty dia mety maty. Mety maty ianao, mety maty aho, mety maty ny olona rehetra rehefa tsy ao anatiny ny ainy. Ary ny hoe tsy mety maty dia izao, tsy mety levona. Iza moa ny tsy mety levona na tsy mety maty? Zao ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:17. Timoty 2:17. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha tsy mety maty tsy hita dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ene ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ilay Andriamanitra namorona antsika ihany no tsy mety maty, ary izay velona sy maty eto tany ka mino azy no andrainy tsy fahafatesana rehefa tonga Kristy. Zao ny vakitsika ao amin'ny Timoty 2:15 Timoty 2:15 Ny andriana finahitra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Ahoana hoe? Izy irery ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona. Zay ny toyiny. Izy irery zany tsy mety maty. Amafisy ny ten'Andriamanitra amintsika ny marina fa Jehova irery ihany no manana ny tsy fahafatesana. Ny filôzofa Grika jentilisa fahiny dia nampianatra fa tsy mety matony ny fanahy. Ary zany dia vokatry ny fampifangaroana an'ilay fofonain'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fampianarana avy amin'ny olombelona ny hoe tsy maty ny fanahy fa afaka ny ho velona na misaraka amin'ny vatana azy
ary manana ny fiainany manokana. Ny baiboly dia mampianatra fa ny olona dia vatana anankiray tsy misaraka, vatana, saina, fanahy, ary tsy afaka misaraka ireo singa telo ireo, ary ny fitambaran'izy telo ireo ny mamorona ny maha-olona manontolo. Azo lazaina hoe vatana, saina, toetra maha-olona, fa le andikana azy hoe fanahy mampifangaro resaka. Ny spiritualisme sy ny filozofia ny vanim-potoana vaovao dia mampianatra fa tsy mety maty ny fanahy. Raha ilay fofonain'Andriamanitra dia tsy mety maty fa miverina fotsiny amin'Andriamanitra, fa ny tiany tenenina eto dia misy fanahy mihitsy mivoaka avy eo amin'ny olona rehefa maty dia mandehandeha eny, dia io ny tsy mety maty. Ny spiritualisme dia mampianatra fa rehefa maty ny olona dia mbola misy mahainao anao izay velona miriri any an-danitra any, ary dia afaka miverina sy mifandray amin'ny velona indray. Averina ihany izay voalaza tao amin'ny mpitory-teny 12 teo. Rehefa maty ny olona dia miverina amin'Andriamanitra izay nanome azy ny fofinaina namelona azy. Tsy misy fangarony ary tsy lasa mandehandeha andretrarehetrany, fa miverina amin'Andriamanitra. Tsaroanao ve hoe avy taiza ifotokevitry ny fanahy tsy mety maty io? Avy tamin'ny Satana anie. Zao no lazainy any Eva amin'ny Genesis 3:7. Genesis 3:7. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Isika rehetra izao dia afaka manam-pirofo fa maty ny olona rehefa nanota. Tsy nankatoa an'Andriamanitra. Mandainga Satana, kanefa mbola te hanamarina ny lainga efa nataony tamin'ny Eva izy, amin'ny fihezahana hampino ny olona fa tsy maty tanteraka ny olona rehefa maty, fa mbola misy ampahana fanahy avy ao amin'ny mandehandeha rehetrarehetra eny. Asa raha hitanao sy mazava aminao ny mazava-doza ny finoana fa mbola mivezivezy any ny fanahin'ny olona anankiray rehefa maty izy. Azo ny devoly atao ny mampiasa hevi-diso momba ny fahafatesana amin'ny tahanantsika ry havana, ary tena ataony izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Korinthiana 1:12, andiny faraika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Korinthiana 1:12, andiny faraika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony, ary sika hovana. Zany ny fahamarinana azo antoka, fa tsy ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Ny fofinain'Andriamanitra ry havana no tsy mety maty, fa tsy ny olombelona. Ary amin'ny fotoana hivirenan'i Jesosy indray dia ho atsangany amin'ny maty ireo rehetra izay nandray azy ho mpamonjy ny tenany tamin'ny fotoana mbola nahavelona azy, satria rehefa maty tsy afaka manao safidy intsony. Ary tsy fanahy tsy hita maso no hitsangana amin'ny maty amin'izay fotoana izay, fa olombelona. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nasiany fofinaina tao aminy, fa tsy hoe fanahy tsy mety maty. Samy hafa izany. Zao novakitsika ao amin'ny Genesis 2:7. Ary vovotany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsarovy fa ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny famoronana. Inona no mitranga rehefa maty ny olona? Inona no miverina amin'Andriamanitra? Zava-miafina ve zany? Aleon'ny Baiboly no amaly an'izany. Ary averintsika ihany, averina foana izay voalaza tao amin'ny mpitory-teny 12:7. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa na ilay fofinaina hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy. Ny vatana miverina amin'ny vovoka, fa ny fofinaina miverina amin'Andriamanitra. Zavatra tsy afaka misaina, fa fofinaina na herin'Andriamanitra no miverina ny aminy. Tsy misy fifangarony avy amin'izay zavatra nipetrahany tato amintsika tato, fa rehefa miala izy dia miverina madiodio amin'ilay nanome azy. Tehirizin'Andriamanitra ao an-tsainy maha isika atsika. Roa zay no ilazan'ny testamenta taloha amin'ny teny Hebreo
ny fofonain'andriamanitra izay adika antsika koa hoe fanahy ary mahatonga ilay fifangaroana amin'ny fahazonany heviny. Ny fofonaina sy ny aina dia mitovy ihany fa ny fofonaina sy ny fanahy no samy hafa. Noforonon'Andriamanitra avy tamin'ny vovotany sika olombelona. Izay ny vatantsika ary ny fofonain'Andriamanitra nataony tao amintsika dia nahatonga antsika ho lasa olona velona. Fa rehefa maty ny olona dia miverina ho vovoka ny vatany. Sa tsy izay no hitantsika? Voapirofo ara-tsiansa izany. Fa ny fofonaina izay eri ny fiainana kosa dia miverina amin'Andriamanitra madiodio averina ihany tsy misy fangarony. Asehon'ny Joba 7:7 fa iray ihany ny fofonaina izay adika koa hoe fanahy. Izao ny voalazany ao fa mbola atao anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra eto dia fofonaina fa tsy fanahy iangatra mivoaka avy ao amin'ny vavoronao akory. Andeha haka ohatra amin'ny alalan'ny takamoana ny ampola indray ary sike. Raha tia nazava ny efitranoko aho ohatra dia mila takamo na ampola. Nefa mila zavatra hafa ankoatran'ny ampola. Andeha atao hoe maneho ny vatan'ny olona anankiray ny ampola anankiray. Ary mba hahazoana fahazavana na jiro dia mila herinaratra hamelona azy ilay ampola. Raha ny ampola na ny takamo irery dia tsy afaka hanome hazavana fa mila herinaratra. Ny herinaratra izay mamelona ny fiainana dia hoarina ny fofonain'Andriamanitra. Ny fil no mitondra ny herinaratra ho ao amin'ny takamo na ilay ampola izay mahatonga ny hazavana. Dia tahakan'izany koa rehefa niditra tao amin'ny Adama ny fofonain'Andriamanitra dia nanome fiainana. Dia inona moa no mitranga rehefa tapahana ny jiro? Tsy tonga ny herinaratra dia maty ny jiro. Dia tahakan'izany koa rehefa tsy miaina intsony sika ary tsy mitempo intsony ny fotsika dia maty sika. Ka le fofonaina izay namelona antsika dia miverina amin'Andriamanitra. Averimberina tsara izay. Move mahatsiaro tena ny maty. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7. Miala ny fofonainy ka miverina ho amin'ny taniny izy ary amin'izay indrindra no ahafoanany fikasany. Tsy manana fikasana. Izao koa no voalaza ao amin'ny Pitoroteny 5:5 sy ny 9. Pitoroteny 5:5 sy ny 9. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy, fa adino ny fahatserovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, dia samy efa levo na ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Inona na izay ny eto? Tsy mahalala na inona ny maty. Nahoana? Satria foana ny eritreriny rehefa maty. Tsy mahatsiaro tena intsony, tsy manana fitiavana, tsy afaka mankahala, tsy afaka mialona. Ireo avantsika efa maty dia mitsahatra ao am-pasana. Ka iza zany ilay miseho amin'ny endriky ny avantsika efa maty dia miresaka amintsika amin'ny alina matetika. Satana ny maka ny endriky ny avantsika efa maty satria nampinony antsika fa tsy maty ny fanahy. Gararotony zany maka ny endriky ny avantsika efa maty izy mba hanamarinana ny lainga izay efa napetra ny tany Edena. Kanefa mazava ny voalaza teo. Samy levona avokoa, tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro ny maty. Mety tsy ampoizinao fa ny Baiboly dia mampianatra fa ny maty dia toy ny matory am-pilaminana mandra-piveriny Jesosy indray. Fantatrao moa fa ny Baiboly dia milaza mihoatra ny 50 fa toy ny torimaso ny fahafatesana. Anisan'izany izay voalaza ao amin'ny Salamo 13:7. Salamo 13:7 manao hoe: jereo aho kavalio Jehovah Andriamanitro, ampahazavao ny masoko, fandrao reniko ny torimaso fahafatesana. Hoy ny Baiboly hoe torimaso ny fahafatesana. Saingy araka ny vakitsika teo ny mampiavaka azy fotsiny tsy mba afaka manofy ny olona maty.
misy ohatra mazava azo raisina ao amin'ny tenin'andriamanitra. Indray andro Jesosy sy ny mpianany raha andeha mangy ny tranony Lazarosy sy Maria ary Marta izay naman'i Jesosy akaiky, dia naharay vaovao maika nilaza fa narary mafy ary maty Lazarosy sakaizany. Dia niandry 3 andro Jesosy talohany natongavany tao an-trano izy ireo. Ary mahaliana ny teny nataon'i Jesosy teny an-dalana ao amin'ny Jaona 1:10, andiny 1:10 ka hatramin'ny 4:10, Jaona 1:10, andiny 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Zao no lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany teny an-dalana: matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Dia nianahana ny mpianany dia namaly azy hoe, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no lazain'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilazatsotra taminy hoe maty Lazarosy, fa tsy ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso. Nieritreritra ny mpianatra fa mbola hifo Lazarosy ary ho salama. Dia tsy maintsy niteny tsotra tamin'izy ireo Jesosy hoe maty Lazarosy. Ho an'i Jesosy izany raha fitinina dia torimaso ny fahafatesana. Rehefa tonga tao amin'ny Lazarosy Jesosy dia nilaza tamin'ny Marta. Mario tsara izay nolazainy tamin'ny Marta ao amin'ny Jaona 1:17, Jaona 1:17. Hitsangana ny anadahinao. Jesosy tsy niteny tamin'ny Marta hoe aza mitomany ry Marta, fa ity misy vaovao tsara lazaiko anao, efa ny an-danitra ny fanahiny anadahinao amin'izao fotoana izao. Za mive nolazainy? Tsia! Fa hoy Jesosy hoe hitsangana avy eo am-pasana izy. Dia ho jerentsika indray izay zavatra ninony Marta momba ny fahafatesany ao amin'ny Jaona 1:10, andiny 4:20 sy ny 5:20. Jaona 1:10, andiny 4:20 sy ny 5:20. Fa hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany ny maty amin'ny andro farany. Zay ny finoany Marta, satria izay no nampianarin'i Jesosy azy, ary zay ny marina. Dia hoy Jesosy taminy: za ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Tiany Jesosy lazaina fa marina ny lazainy Marta, saingy zangy eto e, za no hanangana ny maty, ary azoko atao ny manangana amin'ny maty any Lazarosy amin'izao fotoana izao. Nandray fampianarana avy tamin'i Jesosy Marta, ary nino fa hitsangana ny anadahany fa amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy indray. Dia nanatona ny fasana Jesosy, dia niantso hoe ry Lazarosy mivoa. Noho ny baiko'n Jesosy dia nyfo Lazarosy, ary nivoaka avy tao am-pasany. Alay fisary an-tsaina anie ny zavatra nisy raha araky ny finoan'ny olona maro amin'izao fotoana izao hoe raha vo maty ny olona dia avy dia miakatra any an-danitra e? Ka raha izay finoan'ny olona izay ny marina, dia tokony hijerin'ny lanitra teo am-pasana zany Jesosy tamin'io fotoan'io dia niantso hoe ry Lazarosy midina, fa tsy zany no nataony, satria tsy mbola niakatra any an-danitra zany ny fanahiny Lazarosy. Ilaza zavatra aminao aho, raha izany Lazarosy ka efa tany an-danitra nandritry ny 3 na 4 andro, dia indro Jesosy mibaiko aho hoe midina. Avy hatrany aho dia hamaly azy hoe azafady Tompoko, tiako loatra ny ety ambony ety, tsy velona eny ambony tany tsony aho. Sa tsy zany? Tsy ho takan'izany ve no lazainao raha teo amin'ny toeran'ny Lazarosy ianao? Raha marina izay non'ny olona maro amin'izao fotoana izao, dia ho nanoratra boky anankiray manontolo ao amin'ny baiboly Lazarosy momba ny voninahitra hitany tany an-danitra, na ny mpanara-baovao tamin'izay fotoana izay aza dia tsy maintsy nametra-panontaniana maro taminy momba ny any an-danitra, saingy tsy voalaza zany satria tsy nisy an'izany. Natory tao am-pasana Lazarosy, maty tao am-pasana izy nandritra n'izay fotoana izay, arak'izay efa nolazain'i Jesosy. Farita amin'ny baiboly tsara fa tsy misy ranomaso any an-danitra, tsy takatry ny saina ny fifaliana any. Hoy ny olona sasany hoe tiako ny mieritreritra fa ny an-danitra ny reniko mahita ety an-tany. Dia ahoana ary raha sanatria manambady olona mampijaly ianao ianao, ary ilay reninao any an-danitra mijery fotsiny zany fampijalinanao ety zany. Ahoana raha misy reny anankiray any an-danitra,
ny zananylahy hitany mitsindrona rongony amin'ny lalandrany sady manimba ny fiainany dia ho zakany ve ny mahita ny fijalian'ny zanany ety an-tany ny olana menjady amin'ilay zanany eno izay voalaza ao amin'ny joba 7:20 joba 7:20 omemboninahitra ny zanany nefa tsy fantany ary mihetra ireo nefa tsy hitany satria nahoana efa maty izy matory eo mivovoko ny tany eo ampasana fa tsy lasa ny an-danitra zany ny salamo 5:17 salamo 5:17 dia milaza mazava fa ny maty tsy mba hideran'i Jehova na zay midina any amangingina ka tsy tonga dia makany an-danitra ny maty ry havana mazava ary mila mahasadaikatra ny mamerimberina an'izany satria efa mazava zay voalazany ten'Andriamanitra satria raha ny an-danitra izy ireo dia hidera ny tompo satria nyentiny ihany miverina 900 ny teny hoe fanahy ao amin'ny baiboly fa tsy misy filazana ao na iray aza hoe tsy mety maty ny fanahy fa lazainy an-trany kosa fa ny maty dia toy ny matory inona moa ny mahatonga ny olona tsy horototra amin'izany fivavahana izany tsy horototra amin'izany hoe fahatongavan'i Jesosy sy ny fiainana any an-danitra zany satria efa ahely ny fampianarana fa rehefa maty ny olona dia efa ny an-danitra dia ampiny amin'ny hoe nalain'Andriamanitra nody any aminy izany hoe Andriamanitra mihitsy ve zany lasa mpamon'olona ka inona ny mampitsiritra antsika amin'izay any an-danitra raha ho any amin'ilay Andriamanitra mpamon'olona maka ny havantsika mbola haka-tsika koa fampianarana avy amin'ny Satana izany eritrereto tsara fa ny olona mandalo fandidiana mazana rehefa omena fanafody fampatoriana dia tsy mahatsiaro tena ora maro ny lany melohan'ny fifoazan'ilay marary ary rehefa mifo avy eo izy dia to manjavona ny fahitany mandre manaintaina sady gaga izy miteny hoe fa inona no nitranga ny zavatra fantany avy eo dia izy efa ho amin'ny efitra fakanaina rehefa miamiverina ny sainy dia tsy tsapany ny elanyelan'ny fotoana tsy nahatserovan'ny tena sy ny fanaintainany na dia niseho avy hatrany taorinany tsy fahatserova-tena aza ny fanaintainana dia natory ilay olona ary tsy nahatsiaro ninoninona tamin'ny fandehanany fotoana zany zavatra izany dia mampiseho amintsika izay zavatra mitranga rehefa maty ny olona satria tsy ho tsaroa ny fotoana nahafatesany ny fotoana manaraka ahatserovany saina dia ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra hanangana azy amin'ny maty raha toa ka maty tao amin'i Kristy izy izany hoe talohany nahafatesany dia tsara fihavanana tamin'i Kristy izy ary izany anie ny tena filazantsara fa tsy ny filazana fa efa lasa ny an-danitra ny fanahin'ilay olona indray nandeha dia nisy tovolahy anankiray mbola mpianatra sady tena nazoto ny anatra Solo no anarany tena nahafaly ny mpampianatra azy zany fahazotoany zany fa mba tia hampieritreritra ny Solo ilay mpampianatra indray nandeha dia nanontany azy hoe rehefa afaka baky se dia inona no ataony se hoeny amin'ny oniversite dia anao dokotera ramose sady tsy rototra mihitsy izy namaly ary azo antoka fa ho vitany tsara zany dia rehefa vita ary ny fianarany Solo dia nao inony indray Solo avy eo ho ihan'ilay ramose nanontany hiasa ramose ho indray Solo namaly tena endry se ho ilay ramose fa nitoizany ihany ny fanontaniana napetrany tamin'ny Solo dia inona no ataony se aorinan'izay hanambady amin'izay ramose dia nitoy ihany ny fanontanian'ilay mpampianatra hoe dia aorin'izay hiteraka izay dia hitaizany zanakay ho tafitako tsara izany ho ilay mpampianatra tena mahafinaritra fa nitoizany ihany ny fanontaniana hoe dia aorin'izay nanomboka sairan-tsainy Solo sady namaly hoe ho lasa misotro ronono ramose dia mba hipetrapetraka sy manao fizahantany amin'izay sahoana ramose fa dia mbola nitoizan'ilay ramose ihany ny fanontaniany manao hoe dia aorinan'izay dia somary gaga Solo sady namaly hoe ho faty re za ramose rehefa antitra fa mbola nitoy ihany ny fanontaniany ramose hoe
dia aorianan'izay sairatsaina tanteraka sory sady namaly tamin'ny teny moramora hoe mijanonao ampasana fa ho aiza moa ho lasa vovoka ramosea marina ny lazainy solo fa ho lasa vovoka ao ampasana izy fa nampalahelo de ty tsy nalala afa tsy ny fasana ho fiafaran'ny diany solo ry namako raha manaiky an' jesosy ho mpamonjy ny tenanao ianao amin'izao fotoana avy ilomanao zao ary manokana ny fiainanao hanaraka ny marina mifanaraka amin'ny sitrapony voalaza ao amin'ny baiboly ka raha sanatria ho faty milohan'ny aviandray eny amin'ny raha ony lanitra ianao dia ho atsangany amin'ny maty arabaky teny ianao ary ho velona mandrakizay miaraka aminy amin'ny fotoana iaviandray eny amin'ny raha ony lanitra zany ny fahalalana tsy nampianarina ny solo fa ampianariny tenin'andriamanitra antsika mazava arak'izay voasoratra ao amin'ny tesalonianina voalohany toko faefatra andiny fahinambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo tesalonianina voalohany toko faefatra andiny fahinambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo izay mivaky tahaka an'izao amin'ny anaran'i jesosy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arikanjely ary ny tropetra an'andriamanitra ka izay maty ao amin'ny kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika velona ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminy eny amin'ny rahoana hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandraka riva isika dia farany any amin'ny hoe koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny izany izany no tena mampionona antsika rehefa misy olon'andriamanitra nodimandry fa tsy ny finoana hoe lasa ny an-danitra ny fanahy rehefa maty molo toizantsika ny fianarana momba ny toetry ny maty sy ny tokony ho fantatsika mikasika an'ireo fitaka ataon'ny satana ao ambadiky ny fampinoana ny olona fa ny fanahy dia tsy maty manasanao tsy hanapaka mihitsy fa asoanao ny fiarah-mianatra fa andeha alohasika hiaraka hivavaka amaranana ny fiarahantsika eto androany raha izay ny an-danitra o misotranao noho ny teninao izay mazava tsara aminay manambara aminay ny fahamarinana mikasika ny toetry ny olona rehefa maty ny tena marina no nomenao anay raina izay ny an-danitra o misotranao koa izay no ny famonjena izay nataonao anay rehetra izay raha raisinay amin'ny finoana amin'izao fotoana avy ilomanay izao dia hitondra famonjena ho anay ka raha sanatria tsy maintsy mbola handalo fahafatesana izahay milohan'ny evinao indray ny amin'ny raha ony lanitra dia ho azonay antoka fa ho isan'izay ho atsanganao amin'ny maty ary izany no fampiononana azo antoka ho anay hifarana ny fiarahana mianatra amin'ity anio ity mbola hitoy izany raina izay ny an-danitro ampio reto mpiara-mianatra rehetra ireto mba tsy handisy fotoana amin'ny toy ny fiarah-mianatra angatahako amin'ny anaran'i jesosy izany amen raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'reto adresy manaraka reto pejy facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74 dia izay indray ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity a manao mandra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriatanso
anitra Kristy. taona maro lasa nefa nandrenesanao nafantaranao fa Jeso de miantso anao nefizany hatramizay tsy mba nampiraiky anao naleonao nanao ny tsy fanao androany de miverina minao indray ila feo izay fandrenao atr'izay na de tô tsy sitrakao ny mandrezao antso izao de mialane ny naminao Jeso omba saino ane raha toy zao iry zao no ilay antso farano anao de hoaizano toerana mba hisy anao oh hoaizy anao oh hoaizy anao AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. fiainana zay ankafizinao izao vetivety de ho fongana rikiolao kotsy aleonao ve miaraka aminy Jeso azo antokany asambarana misy fetrany ifamidrampony kude ararao tidenizao omba saino ane raha toy zao iry zao no ilay antso farano anao de hoaizano toerana mba hisy anao oh hoaizy anao oh hoaizy anao Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.